Fahalemerabantsika tsirairay avy indray tatro zao alatsinainy maraina fa 13 volana oktobra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tompon'andro amin'ity maraina ity mba ahafahantsika mandray ny famonjam-pony. Misaotra anao ihany koa izay manaiky ho tarity ny fanahy masina mba handinika ny teniny amin'izao maraina izao. Aloha indierantsika ny mofinainan'io dia hivavaka. Ry Tompon'Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Mahatsiaro manana tombotsoa tokoa izahay manana anao ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fitantananao sy ny fanambinana izay omenao anay. Andray ny tenao izay amin'ity maraina ity. Metezinao ho eto anivonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahazarana tsara mitondra hery. Raha amin'ny Korintiana faharoa toko fahafito andininy voalohany manao hoe koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Amen. Maro ireo tratry harerahan-tsaina be izay tsono amaevan'ny fampiasan-tena. Fitotongana ny hery ny vokatra izany ka manjary manana fironana andositra andraikitra izy ireo. Fanaovana asa vatana anatin'ny fahavitriana ny tena ilaina. Tsy ireo efa fotsy volon'ny taona ihany no tratran'izany fa latsaka amin'ny toe-javatra tahaka an'izany ihany koa ny tanora ary manjary osa ara-tsaina. Ny fahazarana feno fahonoana tena entitra ampiarahana amin'ny fampiasana ny ozatry ny saina dia anolokolo ny herin-tsaina sy ny herim-batana ka nome tanjaka maharitra ho an'izay manana fomba fiainana tsy mitaky fampiasam-batana. Ny pastora, ny mpampianatra sy ny mpianatra dia tsy manana fahazavan-tsaina araka izay tokony hananana mikasika ny filàna ny fampiasam-batana eny ankalamanjana. Ataon'izy ireo tsy rambana io adidy io izay tena ilaina amin'ny fitandrona ny fahasalamana. Mampifantoka be ny saina amin'ny fianarana izy ireo kanefa ny sakafo hohanina dia toy ny sakafon'olona miasa vatana. Misy amin'izy ireo tonga matavy noho ny fahazarana toy izany satria tsetsina ny rafitra ao amin'ny tenany. Ny sasany kosa tonga mahisy osa satria verihery be ny tenany, manilika ny sakafo mihoatra. Ary raha ampiarahana amin'ny fampiasan-tsaina ny fampiasam-batana dia ho tsara kokoa ny fikorianan'ny rà ary ho araka ny tokony ho izy ny fiasan'ny fo, ho voailika ny singa maloto ary aina sy hery no tsapa. Aina sy hery vaovao no tsapa amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana. Noho izany dia tsara ovy raha lasa anam-pahavisana fa diditsika anaty an'Andriamanitra ny mihazona ny saina ho madio. Raha tokana ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny saina sy ny fo ka manka-toa ny lalàn'Andriamanitra dia ho hita mahatoky amin'ny fepetra taky ny lanitra isika. Maro amintsika ny vato marokoroko tsy mbola voatefy kanefa rehefa entina ho eo amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra dia voaisitra ny tsy fahatomombanana rehetra ary vonona ny hamiratra toy ny vato velona eo amin'ny tempolon'ny lanitra isika izay ampiraisina antsika tsy amin'ny anjely masina ihany fa amin'ny mpanjakan'ny lanitra mihitsy. Ny irina dia olona mahakajy ny fahasalamana tokoa isika. Tsy hoe mianatra be sy mandinika ny ten'Andriamanitra fotsiny ihany ary miezaka mampiatra azy fa ilaina tokoa ny fampiasam-batana mba hampikoriana ny fahaizana manao rehetra sy ny tsiron'ny herin'ny rehetra ny amin'ny vatantsika eny mba ahafahantsika mikajo ny fahasalamana amin'ny tokony ho izy sy ahafahantsika mahazo ny hery ilaina rehetra ihany koa amin'ny fotoana rehetra ilana azy. Vavaka isika. Misaotra anao izay raha hony amin'izany toromarika avy aminao izany. Mangataka aminao izay mba hanao fahazarana tsara ho anay tsirairay avy ahafahanay mitondra hery ka ny teny fikasahanao any ho tonga fahamarinana eo amin'ny fiainanay isan'andro na eo amin'ny ara-panahy na eo amin'ny ara-batana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Maria